zavatra hoe exporteny gasy any tsisy taxe tsony any manana le tarif préférentiel Madagascar any zay zavatra avoakatsika any hoendratsika any dia tsisy taxe tsony tsisy restriction donc zavatra tena opportunité atsika gasy any tokony manao transformation dia mandefa any tsy tratratsika tsara zany ary zareo mitady zavatra be dia be mitady sakafo izy mitady légumineux izy mitady be dia be satria ny première exportation Madagascar any zao dia black ice dia girofle kanefa be dia be ny zavatra tadiavin'zareo avy aty donc amin'ny zavatra ho ataonay itsangana ity nous espérons be dia be ny olona andefa entana any Inde. Mifanakaiky zany reo firenena roa tota reo satria ranomasina iray ihany tsika Chambre océan Indien ary enina ora dia tonga ao Inde sy Madagascar. Betsaka ny zavatra afaratsika avy any Inde toy ny fanafody, toy ny céréales, toy ny fiara sy ny maro samihafa ary antenaina fa afaka manampy ny Madagascar amin'ny tetikasany ministère ny fampirobona ny indostria ny varotra ny fanjifana ny fananatsika ny orinasa manakaiky ny distrika dia Inde zany no afaka manampy atsika betsaka amin'io satria Inde manana traikefa amin'ny petite industrie sy ny sisa be ny Madagascar zay nianatra nahazo bourse tany Inde na le pilote taloha reo dia nahazo bourse tany Inde ka ny objectif anay koa dia hoe ampitonoana ny bourse ny zazatsika eto Madagascar zay ho alefa hianatra any Inde satria amin'ny zavatra be dia be na resaka informatique io na resaka médical izareo efa lasa lobe dia azosika atao koa no manao an'izay hoe fangatana ampiakaro zareo gouvernement indien zany bourse d'étude ho antsika ny zazatsika gasy.